Falmerabantsika rehetrarehetra any Madagasikara sy aty ivelany androany fahavalo ny volana septambra 2024. Eto anoloana fitsarana Suffolk Court Crown Court Suffolk izahay androany nanomboka hatramin'ny maraina zay no tetia zao zay vao vita daholo ny zavatra rehetrarehetra nefa nisy fiandrasana lavabe. Inona moa zany no ampitaiko aminareo fa dia hoe nanahoana ny fitsarana atao. Niseho fitsarana zany i Ramatoa Romivosa Andrianarisoa sy ny mpiara-miombona antoka aminy Philippe Tabuteau dia samy mbola voatazona ny amponja moa izy ireo ary samy manana ny avokany. Teo ihany koa ny mpitory izay NCA ny National Crime Agency oui zay zany no anisany manenjika azy ary James Field no témoin sady mpitory partie civile ao anatin'ny rara. Ny anazavako an'izany aminareo dia hoe miandry tsika androany inona ny fandehan'ny audience. Tsara aloha manamarika fa ohatran'ny fitsarana rehetrarehetra dia tsy voatery hoe ho tsarana androany izy fa ny fomba fitsarana aty amin'ny tany teny anglisy na ny common law dia tsy tena mitovy amin'ny any Madagasikara hoe mandeha fitsarana voalohany dia vita, fa androany zany dia nanontaniana izy. Ny ianao dia ampangaina ho tamin'izao andro izao dia nitonona teo ilay andro sy tamin'izao ora izao dia nanandra nakavola tamin'ny orinasa James Field izay nangalanao 250 000 livres ary nanandrana ihany koa niditra ho actionnaire an'izany orinasa zany mba ho solona na hoe ho sanda ny fanomezana permis d'exploitation an'io orinasa io. Ny tsara mariana tsy romi no afaka manome permis d'exploitation. Raha ohatra zany izy ka raikitra le fifanarana dia mpanelanelana izy hitondra an'ireo olon'ireo any amin'izay mpanapa-kevitra dia ny filohan'ny repoblika sy ny ministry ny mines ary ny ao amin'ny omnisany izay lazaintsika ihany hoe misy directeur général ny groupe Sodiat izay Andravatomanga. Dikan'izay zany dia voasarika nalavitra nakaiky ao anatin'ny rara io izay tena tompona andraikitra afaka manapa-kevitra. Fa saingy moa zany hatreto dia hatreo amin'ny Romi Vosa sy Philippe Tabuteau ny tratra teo amin'le fangalana pot de vin na fangalana kolokolo na fangalana an'izay vodondrom-barotra ozy izy hoe mba ahafahana mitondra ny zareo eny amin'ny filohan'ny repoblika. Tsara mariana fa io orinasa James Field io dia efa orinasa nipetraka tao Madagasikara nanomboka tamin'ny 2008 no nahazo permis d'exploration na hoe fahafahana mijery hoe aiza daholo nisy an'ilay zavatra tiany ho trandrahana. 2008 no makaty 2023 zao zany hoe 10 taona teoriana mbola tsy afaka mitrandraka izy. Dia eo amin'izay zany nahatonga ny zareo nitady fomba hoe inona no ahafahantsika mahazo an'izay permis d'exploitation zay. Itsika ao Madagasikara nefa milasa miara-mahita fa tsy maintsy mandeha amin'ny lalana ambanin'ny tany ianao raha ohatra ka te hahazo zavatra ohatr'izany. Ty zany sendra ny lalan-dririnina zareo sendra n'izay nahay anazy olona avy aty à Londres no nifampiraharaha taminy ka dia izao ny fandrian'ny zareo izao ary dia tratra tao anatin'ny fifampirarana ny fitakinan'izany vola sy fitadiavana n'izany hoe ataovy actionnaire à 5% tao amin'ny orinasa James Field zany. Ny fandehan'ny fitsarana androany zany dia rehefa nitenenan'izay Romi dia nilaza izy hoe nanontanian'ny mpitsara izy hoe ianao zany dia ampangaina ho nanao an'izao ahoana ny avalinao an'izay. Dia namaly izy hoe laviko ny fiampanganana na hoe je déclare non coupable na hoe I plead non guilty. Zay zany ny zavatra niteneniny. Neny Philippe Tabuteau indray dia nangataka ny mpisolo vava azy hoe mena herinandro aloha izay eritreretana na hoe kenay na tsy ny fiampangananay. Dikan'izay zany efa misy
transaction atao ao ambadika ao fa neny Romy zany efa nilaviny ny transaction ary neny Tabuto zany mbola misalasala izy na anaiky na tsy ilaza hoe ekeko fiampanganana de herinandro izy nangatany amin'ny le 15 septembre zany miverina ty fitsarana i Philippe Tabuto ahenony ny fitsarana anazy mi-plaider coupable izy sa mi-plaider innocent zay aloha zany ny androany rehefa hoe mi-plaider innocent ianao dia tsy hoe tonga de milaza za fitsarana fa tsy meloka ianao tsy atompoko rehefa tsy manaiky an'le transaction ianao de ozy izy ny procureur hoe tiara ny plan de ino moa zany calendrier d'audience septembre octobre novembre décembre reo zany misy audience anakefitra zay omeko anareo mendalana eo le daty fa ary anatin'ny carnet-ako ary no mandeha ny mise en état na hoe fifanakalozany plaidoirie fifanakalozany taratasy ny ray miaro an'i Romy ny anankiray mandetika an'i Romy avy ao amin'ny procureur sy ny NCA ary ny James Silda zany hitondra ny proof rehetrarehetra ilazana fa meloko Romy ary ny atao amin'ny fiarovana ny Romy kosa de ilaza hoe hitondra ny proof rehetrarehetra ilazana tsy Romy ny meloka fa ololafa dikan'izay de zao raha nanaiky avy hatrany izy ilaza hoe je plaide coupable de izy zany mitondra an'le satroka dia tsisy olona ivoaka tsony eo fa tonga de fa zay zany ny transaction de enao zany de sazina zao fa tsy zay no nitranga mbola andeha zany ny audience mise en état mandritry ny efa-bolana de amin'ny 6 février 2024 no mandeha ny audience de jugement ny aty zany tsotra ny any amintsika any Madagasikara mandeha ray andro na mandritry ny ora maromaro eo izy fa ny aty de quelques jours amin'ny 6 février io zany dia mandritry ny 2 semaines aorianan'ny 6 février ary pendant 2 semaines aorianan'io mandritry ny 2 herinandro aorianan'io dia andeha ny fitsarana any Romy Voice raha ohatra moa ka mi-plaider coupable na mi-plaider non coupable i Philippe Tabuto raha mi-plaider non coupable izy de mitovy amin'ny Romy ho tsarana amin'io koa raha mi-plaider coupable izy de ny azy zany tonga de mivoaka ny transaction amin'ny fiampanganana azy ary tonga izy de mahazo ny sazy zay ny fanarahany izy sy ny procureur miandry an'izay tsika fa neny Romy tena miintéressé atsika hoe rehefa tsy niaiky izy zany hoe meloka dikan'izay dia ho intéressant le audience satria tsy maintsy izany proof par tous les moyens hoe zany irahana zany tsy zany naka an'io vola io tsy zany naka an'le 5% fa ihany naka an'izay eo zany tsika de tea mila manaraka an'le amin'le 6 février io hoe inona zany fandehany ohatra an'le procès rahana ohatra nareo nijery Netflix tsy haiko nareo Madagasikara raha nahita ohatra an'le procès américaine sy aty amin'ny anglisy ohatra ny procès any Johnny Depp sy izy le vatany taloha iny ohatran'ireny zavatra hitranga tsy adidiko tsony le anarana satria tsy politika izy de tsy adidiko le anarana fa ohatran'ireny zavatra hitranga mandritry ny 2 herinandro eo zany de misy détail croustillant ozy izy ny fitenenana zay izy zavatra marobe ivoaka satria izy hiaro tena ny procureur sy ny avocat ny mpitory andetika anazy ary tadiny témoin sy ny zavatra rehetrarehetra afana mandetika anazy mety ho voantso alabara ny témoin rehetrarehetra na mety ivoaka daholo koa ny proof sy ny charge sy ny indice rehetrarehetra amin'io zany ho arahantsika fa eo anelanelan'izay de miandritsika hoe inona ny tranga mandritra an'izay 4 semaines zay tsy nisy fangatana liberté sous caution intsony androany satria enina teo zany hoe efa nangataka izy tamin'ny voasambotra tamin'ny fisamborana azy iny de no lavy ny fitsarana avy hatrany ny demande de liberté sous caution satria voalohany indrindra hoe atahorana itsoka izy ary faharoa grave no hiampanganana azy satria crime grave amin'ny zareo zany resaka corruption zany de tsekeny zay fandehany ny nanatrika teo zany dia malagasy maro be mihitsy avy any
avy any amin'ny avy eto à Londres sy avy amin'ny firenena Europeana manodidina sy avy any Frantsa, izay moa zany avy any Frantsa anisany tsy omby ny salle dia nitadavan'ny zareo salle ngedangeda izahay teo amin'ny 50 taona mba anisanay teo dia mbola misy miampy ny fianakavian'ny Romy vitsivitsy. Sasany tsy tafiditra tsony fa dia izay tao anaty salle ny tafiditra dia ny sasany ny andro teo ivelany. Izay ny fandehany dia ina koa nanatrika teo ihany koa araka ny teneniko ny NCA dia ny solitenany James Silda ary solitenany organisme manao investigation mikasika ny corruption Spotlight, izay ny anarany izay maharaka tsara ny tirara ty ary nifandray taminay mivantana mba hifanakalo ny vaovao sy mikasika an'io raharaha io. Journaliste be dia be koa ny tao efa ho tsy haiko folo mahery izy tao misy Le Monde, Financial Times, Mediapart, ireo aloha zany fantatray fa ny sasany journaliste anglisy dia nifanakalo tamin'ny journaliste teo ihany koa izahay ary ny RFI, Le Monde ary Jeune Afrique dia nifampiantso taminay ihany koa ny fanome vaovao avy aty. Izay zany nikasika ny raharaha Romy Vos izay mbola mitohy fa omentsika miadana eo satria efa nifandamina zany izahay taty hoe zareo eto atoerana no anatrika ny audience sasatsasany mba hifanomezantsika vaovao tsy tapaka ary amin'ny le 6 sika manakavy totona ty indray na dia feno indray ara salle anatrika an'le débat mandritry ny 2 herinandro. Ao anatin'izay 2 herinandro izay no ahitantsika iza daholy ny olona ho antsona hi-témoigner contre an'i Romy na hi-témoigner pour ani Romy ilazana fa meloka izy na tsy. Ohatran'izay koa neny Philippe izay ho fantatra amin'ny afaka herinandro na hiplaider coupable izy na hiplaider non coupable ihany koa. Izay zany fandehany ary dia isorana anareo nanaraka efa totitra message fa zao vao afaka manazava dia raha ohatra mbola misy zatra tianay azavaina aminareo dia omena ihany. Ny resaka hoe tsy nakasary nganareo tsy nakafeo tadidio tompoko fa ny audience eran-tany tsy azo filmena raha tsy hoe efa nahazo alalana tamin'ny fitsarana. Tsika sady tsy nangataka lalana no tsy angataka lalana no tsy manana intention angataka an'izay alalana zay fa dia tsy maintsy hoe tantaraina ohatr'izao zany no ataony izay natonga ny olona be dia be tonga taty mba tsy ho tantaraina fa mba tena ho ahita ny masony dia zay tsy azo ataony makasary ao ary nareo zay nahazo ny sarinay tao anatin'ny audience iangaviako mba aprimo aloha le sary fa leo rehefa vita ny audience antsika amin'ny le 6 les 2 semaines après voaka ny didy izay nareo vao mamoaka andreny tao souvenir. Izay zany fa manentana trany ny olona ny malagasy rehetra izay eto Frantsa sy eto Londres sy manodidina ho tonga rapitso amin'ny manomboka amin'ny 2 ora eny amin'ny place de la République isika anao manifestation. Inona moa zany atongavantsika eo? Voalohany indrindra tsy eketsika hoe olona tsy malagasy milatsaka hovidiana dia Andry Rajoelina tsy manaja tena izy, tsy manaja malagasy atsika, tsy manaja ny razambeny malagasy. Izy no niteny hoe nanda tsy aka ny nationalité frantsay, hitazona ny nationalité frantsay ny dadany noho ny fitiavan-tanindrazana. Nahoana izy no naka indray zany nationalité frantsay izany ozy izy aty aoriana dia avy eo izy mbola ilaza hoe za mbola hitondra non. Ary tokony hiala izy, tokony hametra-pialana izy rapitso. Tsy tokony hiandro hoe voaka valiny HCC fa tokony androany alina à 0 heure ohatran'ireny amin'le réveillon reny dia mametra-pialana Andry Rajoelina raha alina. Raha ohatra izy ka mbola mana fahendrena et jeu tout fort hoe manana an'izany izy dia mametra-pialana fa raha tsy manana moa izy dia isika ny mahita azy eo fa tsy avelantsika anjakazaka
amin'ny lalàna izay efa hitsakitsahany ao Madagasikara izany Andry Rajoelina zany. Miandry koa isika satria nametraka fitoriana eny anivon'ny HCC ireo candidats à la présidentielle izay ao anatin'ny collectif des candidats izay ilatsaka tamin'ity 2023 ity. Nametraka fitoriana pour invalidation ny candidature ny Andriamatoa Andry Rajoelina 2023 ireo antoko ireo anisan'izany ny team ny HVM sy ireo izay ao anatiny collectif izay nanao soni omaly tamin'ny communiqué izay nalefanay aminareo iny. Dikan'izay dia izao, ao anatiny 24 heures androany sy rapitso tokony milaza ny HCC hoe ato ny fandiniana ny candidature ny Andry Rajoelina fa andeha angataka ny fitsarana ambaratonga voalohany na tribunal de première instance izy ireo mba ilaza na miatra na tsy amin'ny Andry Rajoelina ny article 42 ny code de nationalité. Tsy maintsy manao an'izay ny HCC, tsy ao anatin'le hoe afaka manao na faculté na hoe izay tiany nataony, tsy maintsy manao an'izay ny HCC. Raha tsy manao an'izay izy dia tsy misy maha HCC anazy fa tsy haiko hoe inona ny anarany. Anjarantsika ny renommé an'le HCC. Rehefa tsy hanao ny asany koa izy dia dégage. Rehefa tsy hanao ny asa, rehefa tsy tsaraky ny rariny sy ny lalàna sy ny lalam-pandrenana ny HCC dia miala teo ary tsy miala teo fa esory teo. Farany, raha sanatrian'izany ka lazain'ny HCC hoe mbola ara-dalàna ary mbola valable ny candidature ny Andry Rajoelina satria nisy olona tsy matahotra ny Andriamanitra tahorantsika ary tsy matahotra ny tsiny, tsy matahotra ny vahoaka izay tompon'ny fahefana dia mbola nanome an'izany certificat de nationalité zany dia mandika lalàna ny HCC ary dia rapitso eo amin'ny place de république tsika manohy anazy fa manomboka eto dia tsy tokony sy anaiky intsony ho hitsakitsahana ohatr'izany ny lalàna malagasy ny matanitandalàna Madagasikara ary tsy manaiky intsony isika ho ataony zareo etraketraka ohatran'io ny lalàna rehetra misy ao amintsika tsy mila vazaha ilatsaka hitondra antsika. Zay zany fa dia rapitso ny fotoana dia misaotra betsaka antsika rehetrarehetra mandram-pionandray.